raha banao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana raha ny tamin'ny maraina aloha dia mbola somary natanjaka ny avaratra azy misy araka izany orana tany amin'ny morotsiraka atsinanany nosy fa manomboka malefaka tsikelikely kosa izay araha tao anatin'ny telo andro avy dia izay tsiokana avaratra azy malefaka izay no mandrafitry ny toetry ny androntsika miakatra ny maripana araka izany indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanany nosy iray manontolo iny toy izao ny toetry ny androntsika raha ho an'ny rapisy vao maraina dia andrasana aloha ny zavona ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy misy kosa ny orana malefaka miatoato ny faritra zava mba tsy hosena ranjorofo ary mety hitatra trany amin'ny faritra atsinanana izay orana izay ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro ho an'ny rapisy tolakandro mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara ho an'ny faritra zava mba tsy hosena ranjorofo ary koa ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana mandrahona hatrany ny andro ho an'ny faritra laotra mangory sy ny ilany atsinanany faritra sofiafa ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary manodidina ny 14 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andefa Madagasikara mafana ny andro mety mbola mahatratra tany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia misy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinana Madagasikara ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra alaotra mangoro izany mitohy ihany koa ny orana malefaka miatoato vao maraina be sy ny takariva no mety ahitana an'izay ho an'ny faritra sava ny any amin'ny faritra Ambatsoa sy ny faritra atsinanana ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka raha ny maripana vao vinavina amin'izay andron'ny alarobia izay miakatra hatrany ny maripana ho an'ny avoatany satria dia tombanana manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ary 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefana mono isan'izay mafana indrindran'izay hitantsika any amin'ny faritry Boeny sy ny any amin'ny faritry Sofia ny toetry ny androntsika ho an'ny andron'ny alakamisy dia mbola andrasana hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany sy ny faritry Vatovavy sy Fitonany ary koa ny faritra nosy mety hisy ny orana malefaka ho an'ny faritra atsimo atsinanana toy izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny izay mitohy hatrany izay orana malefaka miatoato izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro aoriany zavona ihany koa moa amin'ireo faritra izay mety ahitana an'izany dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara iny ny tapany andrefan'ny Madagasikara kotsanay miakatra ny maripana ambony indrindra satria dia tombanana mahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius izay maripana izay ho an'ny faritry Sofia dia izay indray ny mety ho tamin'ny ity an'ity ary raha izy iray fotoana manaraka veloma tompoko.